Faly mitsidika ny tokantranonao indray izay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana no mety tetry ny andro tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa ho antsika any atokantrano any. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny rivo-doza avy hatrany no entsika anombohana ny fiarahana. Nomena anarana ianao io maraina io ilay fahatrano ratsy na raha masakaiky nanomboka tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Any amin'ny 570 km manodidina ny any atsinana ny Voemara no misy ny Fohibeny. 520 km isan'ora ny rivotra hoentiny ary mety mahatratratra any amin'ny 70 km isan'ora ny tafiditra miaraka aminy. Arak'izany ara dia filazana miloko maitso na filazana loza fanairana ho an'ireto faritra voalaza ireto. Faritra Atsiranana voalohany sy faharoa, ny faritra Sava, faritra Naranjorofo ary mipakatra aty amin'ny faritra Atsinanan'ny Madagasikara aty. Ny dikan'izany filazana miloko maitso izany na filazana loza fanairana dia tokony miomana ny tsirairay, izany hoe tokony mitandrina izany ny tsirairay, izany hoe tokony amafisina ny tafitrano, tokony tapahana ihany koa ireo hazo mety ampidi-doza manodidina ny trano ary tokony afatotra tsara ihany koa ny lakana. Vokatra izay fisian'ny rivo-doza izay dia ampitandremina isika mpanjonan ranomasina manomboka eto Atsiranana ka hatraty Toamasina aloha mba hitandrina amin'ny mety ho fisian'ny alin-drano vaventy. Torak'izay ihany koa ny tsika aty amin'ny manodidina morontsiraka Boeny ka hatraty Atsiranana. Ety Atsiranana ka hatraty Toamasina mba hitandrina amin'ny mety ho fisian'ny rivotra mahery. Somary mafimafy kely ihany koa ny fitsokon'ny rivotra any amin'iny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny ka tokony hitandrina tsara isika mpampiasa ny ranomasina, isika mpanjono rehefa mampiasa ny ranomasina. Toy izao ary no mety ho tetry ny antsika vao vinavina ho amin'ny rapitso maraina raha toa ianao andeha hivoaka hitsangatsangana. Andrahona aloha ny andro ho aty amin'ny faritry Sava sy Analanjorofo, torak'izay koa ho antsika aty amin'ny faritry Menabe aty. Azo orana tandrifondraona kosa ny vao maraina ny any amin'ny faritry Boeny iny. Ny faritra sisa rehetra dia saikifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anorana tandrifondraona antsika aty manodidina ny Taolanaro aty. Azo ilay orana tandrifondraona ary arakotroka kosa ny tapany avaratry ny Madagasikara ary ny ilany andrefany afovoantany. Ny faritry Analanjorofo sy ny faritra Atsinananosy kosa dia andrahona ny andro. Fa ny faritra sisa rehetra kosa dia saika hibalika ingabe masoandra na somary andrahona vitsy ny andro. Ho an'ny maripana vao vinavina aloha raha ho an'ny rapitso maraina dia 12 degré Celsius ny any Avakana Karatra, mba raha manodidina ny 19 degré Celsius kosa ny ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa. Mafana koa ny andro raha ho an'ny Betsiboka sy any Boeny ary any Melakany satria maraina dia efa mahatratratra any amin'ny 5 sy 20 degré Celsius. Morontsiraka rehetra dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 15 degré Celsius eo avokoa. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray ary dia any atsimo andrefanany aloha no anevikevoka ny andro izay mahatratratra any amin'ny 4 degré Celsius mihitsy ny maripana. Fa tsy latsa-danja amin'izay isika eto amin'ny faritry ny afovoantany izay manodidina 20 degré Celsius ary ny morontsiraka rehetra dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo avokoa. Raha toa ianao andeha hitsangatsangana anao faran'ny herinandro any amin'ireto firenendehibe reto dia toy izao no mety ho toetry ny andro. Ho an'ny Milan dia andrahona ny andro. Paris kosa dia azo orana malefaka raha somary aka-endrika tandrifondraona izany ho an'ny Johannesburg. Nairobi sy Bangkok kosa dia hibalika be ingabe masoandro. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia azo orana malefaka aloha atsika any amin'ny faritry Maurice any. Ho an'ny Comores, Seychelles ary La Réunion kosa dia anorana tandrifondraona ny andro. Izay indray ara no azo natolotra tamin'ny tian'ity mametraka ny veloma finaritra samy hotahin'Andriamanitra ho antsika any atokantrano any. Izay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro kosa dia mirary farany herinandro sambatra ho anao. Veloma tompoko.